Mantra amin'ny firana fahenina amby valopolo amin'ny firana fifoazana isika Jesosy io avy midina mba entony fitahiana Jesosy andiny voalohany sy ny andiny faharoa hoe avia Jesosy ho an'ny tenanay sy ny fanahinay avia Jesosy avia. Rehefa hitantsika ary zany dia hiaraka ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy tompony makitsika izany. Hanandratra anao aho Jehovah, fa nanitona niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho, dia nahasitra anahy ianao. Jehovah, efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsika ianao, efa napody ny aiko ianao, mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka aho. Mankalazany Jehovah ry olony masina, ka miderany anarany masina. Fa indray mipimaso ihany ny fatezerany, nefa mandritry ny andro ihany kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fotoana tonga ivahiny lokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fihobiana. Ary hoy Jehovah raha mbola niadana. Tsy angozozo mandrakizay aho. Jehovah, noho ny fankasitrahanao, dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina nitavanao ianao, dia ory aho. Ianao no nantsoiko Jehovah, ary ianao no nifonako hoe inona no soa azo amin'ny rako sy nidinako any andavaka. Hideranao va ny vovoka, hanambaranao va ny famarinao va izany? No Jehovah, ka mamindrafo amiko. Jehovah, aoka ho mpamonjy ahy ianao. Efa nampody ny ho fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonaka ianao, ka nampisikina fifaliana. Mba hankalazany fanahiko ianao, ka tsy angina. Jehovah Andriamanitra, hideranao mandrakizay aho. Amen. Voninahitra ho anao, ry Andriamanitra mpanjakana io, ilay mitoetra any amin'ny lanitry ny lanitra ary ny tany fitoeran-tongony. Voninahitra ho anao Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra nanaiky, hidina tetỳ an-tany anaisitra ny fahotany zao tontolo zao. No ny fitiavanao anay Jesosy, nidina tetỳ an-tany ianao, voninahitra ny atolotra ianao. Voninahitra ho anao fanahy masina, fa niran'Andriamanitra raha izany fanahy masina izany etỳ an-tany. Hampatsiaro anay mandrakariva, fa mbola ao ilay tomponay sy mpanjakanay dia tokony ho deraina mandrakariva ary mendrika ho deraina. Izany fanahy masina izany nampivory anay keo ankehitriny amin'izao toerana masina vavadin'ny lanitra sy tranon'Andriamanitra izao. Ionanay indray amin'i Jesosy satria ilay fanahy masina no mamangy anay tsara, mampatsiaro anay fa tokony hanatona aminao izay, ary ianao no tomponay sy Andriamanitra. Misaotra indrindra Jesosy malalo, fa raha nisy ny aretina nahazo anay dia nosotranonao izahay. Raha nisy ny problema teo amin'ny fiainanay dia nivahanao reny.
Ary raha mbola maraina koa ny andro ka nomenao anay dia ataonao matsiaro miteranao zahay. Ankehitriny ara Jesosy io ny fianakaviam-ben'ny fifohazana rehetra, ny olona rehetra izay mandray izao onjam-peo zany amin'ny toerana samy hafa ny atram-pina tandramasina any Jesosy nataonao matsiaro koa fa fotoana ionana aminao zao fotoana izao. Indreto izay Jesosy malalo, tonga eto aminao ankehitriny, mideranao, mankalaza manome voninahitra anao. Izay ane Jesosy tsy mba mahay ny fomba ny lanitra, tsy mba mahay izay ataon'ny olo-masina ny an-danitra any, fa any dia mirondrona tahaka ny ranobe ny feony mideranao, ary mitalakotroka tahaka ny kotrokorana ny anjely analinalina mankalaza anao. Jesosy mba te-hiderana kosa satria matsiaro fa tsy toy izao zahay raha tsy tao ilay fitantananao mahagaga sy ny famonjenao. Ka mamelana Jesosy mba hideranao koa, mba hindrana zany fomba ny anjely zany zay rehetra, ka hiarahanay rehetra Jesosy ny fiderana hiarahanay eto dia maraisy fa vokatry ny fonay zany Jesosy hiaraka izay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, entiny vonina tany rehetra. Amen. Mazava toerana isika rehetra. Amin'ny fotoana rehetra ionan Jesosy amin'ny olona fony izy tetỳ an-tany miazakazaka daholo ny olona manatona azy. Satria manino? Satria mahafantatra fa izy no mpamonjy, izy no mpanavitra, izy dia mahay ny zavatra rehetra tsy hainy zao tontolo zao, ary izy dia mizara fifaliana amin'izay rehetra mitady azy. Ankehitriny koa tsika dia hiaino zany afatra Jesosy zany ka amboarintsika ny fotsika mba hiaino an'izany teny zany. Ka mialohan'izany rehetra zany dia ataontsika ilay hira hoe afatry ny lanitra no ambarany nampitondrain'ireo tanora, ka mba henoy ange ianareo ireo olombelona zay raha mila ety an-tany miomana fa hiakatra. 70 ny fianana fifohazana ataontsika izany hany manatsika ny fotsika sy ny fanahintsika, handraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy ny afatra omeny tompo ho aso anao. Ny lohanay eto anatrehana zay Jesosy malala, fa ianao Jesosy ny teny tonga nofoka nona taminay, ary ianao mihitsy ny te hamelombelona ny fanahana indray ankehitriny amin'ny alalan'ny sitraponao, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny afatrao. Fa novidinao zao andro zao eo nanay rehetra aminao tompoko, ka naizanahy izay antsona ny anaranao dia manatrika anay mandrakariva. Tonga ary ny fotoana Jesosy io
ianona zany afatra ampitainao aminay rehetra izany, ko akangina ny tabataban'izao tontolo zao sy ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra. Didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy nananjara tsy anakeza mba efa ity toerana ity fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ampangirana anareo satana sy ny virongony rehetra, tsy anemba, tsy anembatsembana zao fotoana zao, tsy andrebirebiny vahoaka n'Andriamanitra rehetra, na ny tokantrano any, na ny toerana lavitra any, na ny andafy rehetra any, ny toerana samy hafa any. Ilay zanay izay enona zao hafatrao zao Jesosy mangina ny devoly sy ny satana ndavaky ny ely mandraksinareo, tsy manana anjarana kely akory aza aminay tsara iaby zay andrezany afatrao zany. Sotra Jesosy eo, sotra to tenena ara Jesosy tenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao, ary de tindreo ny vava ny mpanomponao, tsy anambara afa-tsy avy aminao reviany. Sotra Jesosy eo, amen. Ho raisitsika ny ten'Andriamanitra sy nambara ny tompo mba ho ambara amintsika rehetra ko androany dia ny ten'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoapolo, Mpanjaka faharoa toko faharoapolo dia vakitsika izany manomboka ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahafito, pejy 313 raha ilay baiboly lehibe salamty amiko tigniny aminareo eny dia pejy 363 ahitatsika izany afatra tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny soramandry moa amin'ny anaran'i Jesosy dia mivakitry izao manao hoe ny nahararian'i Ezekia sy ny nanaretany ary ny nampanginany Serodaka baladana mpanjakany Babilôna azy sy ny nahafatesany. Ary tamin'izany andro zany dia narary isaky maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehovah, hafaro ny akonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe Jehovah, enga ny eka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra sy ny nanaovako izay tsara eo imasonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna fovoany Isaia dia tonga tamin'ny tenin'i Jehovah nanao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, indro hahasitrana anao aho, ka raha afaka pitso dia hiakatra ao an-tranon'i Jehovah ianao, ary ampiko 500 taona ny andronao, sady hamonjy ianao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho, ary hiaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary hoy Isaia makapepana aviavy ary dia nalainy ka napetany tamin'ny vai dia sitrany izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Zany teny zany indray ry havana no omen'ny tompo atsika, efa henitsika matetika. Eny mety misy any angambany hoe zay vao nandre raha ohatra ka mbola tsy namaky ny mpanjaka faharoa izy, fa raha mbola kristianina koa dia ataoko fa samy efa mba naheno zany tantarany Ezekia mpanjaka zany, ary ampatsiarovana atsika eto fa mbola nomen'ny tompo indray io teny io. Ezekia mpanjaka dia voalaza fa hoe ahoana ho izy